taratry ny fahalemen'ny fanjakana rehefa fanomanana ny fividianana ho avy ny fanesorana ireo mpiany tanàna amina komina samihafa toy ny Mahajanga Antsiranana ary Port Berger hoy Alain Andriamseza miaisa aby ny mety hisina savorovory politika amin'ny fividianana izay heverina tontosaina amin'ny 2012 ity mpanao politika ity. Matsapany falemeny ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao hoe zavatra mitranga any ambanivohitra ireny dia ahitantsika fa tsy milamina ny fiainana araka ny filazako ambinimbiny mantsy dia efa mazava be fa ny malagasy any ambanivohitra dia farany izay matahotra mpitondra fanjakana ary mpitondra fanjakana akaiky azy indrindra dia ny chef district ny gendarme sy ny polisy reo no manana fitaovana entina maniry azy amin'izay tokony anirena azy ka rehefa ny vahoaka any ambanivohitra no mitrotra sy mampiseho ary manohitra an'ireo dia fa amin'ny tanindrazantsika amin'izao fotoana izao mera izay voafidy mahoaka izay ampitahorona ho alana amin'ny toerana hosoloana délégué mpanjakana ary alana amin'ny toerana satria tsy mitovy frena angambana tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana izany dia fa ahitantsika sady ny mety hosotry ny fifidianana izay hitranga ho an'ireo izay latsaka kandida ka manantena fa tsisy zavatra io ve tao amin'ny firenena fa dia manatobaka vola dia ho lany dia efa mazava amin'izao a fa ny zavatra mitranga dia ny fitondrana misy mitondratsika amin'izao fotoana izao dia efa ametraka ny rafitra rehetra mba azahoana manery ny vahoaka malagasy hanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny safidiny ka voaitsakitsaka ny demokrasia amagaga ny aneken'ireo firenena ny velany azy izay angambany tsy azahoantsika famatsim-bola amin'ny tokony ho izy araky tokony ho izy amin'izao fotoana izao zany rehetra zany a dia efa milaza amintsika sady fa tsy lamina ny firenena ary tsy lamina ny fifidianana izay hitranga eto